Lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray ny mahakasika ny politika tokony ho raisin'ireo mpandray anjara ao anatin'ny fampihavana firenena ho fototra iangana ny voarakitry ny tondrozotra ho ny mpirakitra rano ny mahasoivon'ny Indonezia miasa sy monina eto amintsika androany ranana marika ny fa 7 taona ny sy fiarah-miasa ara-diplomatika teo Madagasikara sy Indonezia ny olo-manakajana saina tao anatin'ity lanonana ity. Ny antso ny mpanao politika malagasy ireo hery tao amin'ny firenena andray ho fototra ao anatin'ny fizorana fampihavana-pirenena ny fampiarana ny tondrozotra ny mpiandraikitra rano ny mahasoivon'ny Indonezia eto Madagasikara androany. Ny firalahiana sy ny fihavanana izay mampiavaka Madagasikara hoy izy no tokony masoana mba hanafainganana firosom-pirenena izany. Mikasika ny fiarah-miasa eo amin'ny Indonezia sy Madagasikara dia fantatra fa nanomboka tamin'ity taona ity dia nivelatra amin'ny setra fampiasam-bola, fakakevitra sy fampizarana traikefa mikasika ny tontolon'ny fitrandrana solika ny fiarah-miasa. Raha tao anatin'ny 7 taona ny sy ny fiarah-miasa dia nisongadina ny jono, ny fanamafisana ny atao, ny fahaiza-mitantana, ny fampiofanana ara-miaramila ary indrindra ny fambolena. Voatsela akory izay no nisy ny fanolorana fitaovana ampiasaina amin'ny fambolena ho an'ny ministera ny fambolena izay nitanterahan'ny gouvernement d'Indonésien tamin'ny alalana mahasovo eto an-toerana. Toy izao ny dika teny amin'ny fiteny frantsay ny apahany lahateny ny mpiandraikitra rano mahasoivon'ny Indonésie eto Madagasikara. Les domaines de coopération tels que l'éducation, l'agriculture, à la fois bilatérale que trilatérale, avec la coopération avec la JICA, agence de coopération japonaise, les pêches, le renforcement des capacités, la bonne gouvernance, la nanotechnologie, la formation militaire, la formation à l'Institut de la Défense nationale et récemment encore dans l'investissement, consultation et enseignement pétrolier. Par ces illustrations, on espère que ce genre de coopération pourrait être un modèle de coopération bilatérale qui favorise la prospérité mutuelle dans le respect de la souveraineté de chaque État, dans ses identités politiques, économiques et culturelles, et on espère que ce genre de coopération pourrait être l'une des références pour améliorer une coopération existante aussi bien bilatérale que multilatérale dans la complémentarité des échanges d'expériences et aussi dans la sincérité des partages et des aides. No marina androany tetsy amin'ny résidence saoisma Indonésia vato ny 7 taona fiarah-miasa ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotota. Ny solitera fitondram-panjakana malagasy teto moa ny mpikambana sasasany avy amin'ny gouvernement no tariny ministra Rarambahiny teo ihany koa ny filohan'ny HCC ireo kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ireo parlementaire ary olo-manakaja maro samihafa. Nanamarika izany lanonana teto atoeran'izany ihany koa ny fampisehoana ny fifamatorana ara-tantara eo amin'ny firenena rotota naseho tety ihany koa ny dimy rindra indonesiana sy malagasy.